Mbola baolina kitra izay ihany fa eo amin'ny fedina ny tompon-daka ny ligina Lagnamanga kosa indray izy ity dia niditra tamin'ny andro faharoa ambin'ny folo ny zoma sy ny sabotsy teo teny amin'ny kianjany Karion ny fedina ny tompon-daka ny ligina Lagnamanga izany ka isan'ny tsara toerana amin'izao fotoana izao ny ekipan'ny LGK Plus ao anatin'izay fedina ny tompon-daka ny ligina Lagnamanga izay. Miha manakaiky ny tanjona dia ny bata indray nanara-boninahitra amin'ny fidinan'ny tompon-dakana Lagnamanga taranja baolina kitra Soka J division voalohany amin'ny ekipan'ny LGK Plus. Nanamafy ny larana voalohany misy azy mantsy izy ireo nandritra ny andro faharoa ambin'ny folo n'ity fifaninana ity ny zoma teo tany Karion rehefa nandresy tamin'ny saharainy ohatra ny ekipan'ny Kosfa. Baolina tokana tafiditra Flavio teo minitra faharoa amby fitopolo. Ny tanteraka ity lalao ity satria ireo ekipa roa ny solotenana Lagnamanga tamin'ny fifaninanana nasionaly tampilalaovana 17 sy 20 ny mifandona. Nandro zay dia nanary ny Erjika hanenjehana ny LGK Plus ny ASDMA satria resin'ny ekipa Mama FC tamin'ny Saronoray. Ekipan'ny Serana-Piaramanidina izay mbola mitanatra ny larana faharoa vojonaika. Ary farany nandritra ny andro zoma ihany dia nisaraka sala 4-4 ny ekipan'ny Iosika Foot sy ny Tana Formation. Ny andro ny sabotsy indray dia navita dingana ka niakatra eo amin'ny larana fahatelo ny ekipan'ny Fosa Junior FC Tana rehefa nandresy ny ekipan'ny Kospn tamin'ny isa 4-2. Resin'ny Knapsa Sport Tana tamin'ny isa 3-2 kosa ny ekipan'ny Mivan FC. Tsara manamarika fa manana isa 7-2 ny ekipan'ny LGK Plus amin'izao fotoana izao. Raha isa 4-2 kosa ny an'ny ASDMA sy ny Fosa Junior FC manaraka azy eo amin'ny larana faharoa sy fahatelo. Ny janona eo amin'ny isa 2-2 ny ekipan'ny Kosfa izay mitana ny helarana faha-efatra. Ny mitombo hatrany arak'izany ny elanelana misy eo amin'ny LGK Plus sy ireo ekipa any aorinany.